Makasika indrindra ilay torona karakaran'ny mpitritra. Manahoana makasika an'izy iny, monsieur le maire? Vita soamantsara ny torona karakaran'ny mpitritra ny rahana tamin'ny herisetra ara-fanidina andia amin'ny voalohany. Nampitonaina ny anarany moa zany satria pikiandro ity dia mitondra ny anaran'ny setra raha loatra raha ohatra ka misy organisation ataon'ny commune ka mitondra n'izay anarany izay. Nahitana mpanday-anjara maro dia maro ny fandraisana anjara ary na vetanterana na avanivelany dia nafinaritra ny salam-bavitrehan'ny mpanday-anjara tamin'ny lalao baolina kitra. Izy moa miantoka ny amboara rehetra tsy fatolotra ho an'ny mpanday-anjara ka dia isaorana manokana andriamatoa herisetra ara-fanidina ary isaorana ihany koa ny fahatongavana eto an-tanindrazana mahakasika izay fanolorana ny amboara ho an'ireo ekipa mendrika tamin'ity lalao baolina kitra ty. Ao anatin'izay fanolorana amboara izay, inona daholo moa ilay amboarany oety ny andriamatoa herisetra ara-fanidina? Nanolotra omby anankitelo izy sy amboara enina teo amin'ny fanatanterahana ihany koa dia nanamora sy nanao tantsoroka tamin'izay fikarakarana amin'ny lalao baolina kitra nampitonaina ny anarany izay. Mijanona ho an'ny lalao baolina kitra ihany ve ny torona karakaran'ny mpitritra sa misy mitatra amin'ny karan'izany? Ny mpitritra dia misehatra amina asa sosialy ihany koa fanabeazana sy fanatanjahantena. Fa ny anankiray tiana marihana aloha zany hatramin'ny nandraisan'ny mpitritra ny fikarakarana torona baolina kitra teto anivon'ny commune Sabotsy-Manena dia nampiakatra ny avolenta baolina kitra teto anivon'ny commune Sabotsy-Manena izay isaorana ny namana sy mpanohana ny mpitritra satria taratra tamin'izany ny fahazahoana tombotaka amin'ny Madagasikara teo amin'ny baolina-behivavy nandritra amin'ny taona misesy ny 420 sy 20 ary profiny toaka amin'ny tena amin'izao ny fitazomana ny larana faharoa ao amin'ny division voalohany ao amin'ny fifaninanana baolina kitra ny alpha ato anatin'ny faritany Antananarivo dia manana anjara toerana ihany koa ny zanaky ny commune Sabotsy-Manena amin'ny tanàna larana faharoa.